mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika revako malala tratry ity zoma fa 4 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny filazantsara masina araka ny jaona toko 12 ny andiny fa 4 ka hatramin'ny andiny fa 50 ihany. Jaona toko 12 andiny fa 4 ka hatramin'ny fa 50 fakitsika amin'ny lalan'i Jesoa. Ary Jesoa ny anjo ka nanao hoe izay mino ahy dia tsy izaho no inony fa izay naniraka. Ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka. Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Fa raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy. Fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandahaka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Satria izaho tsy niteny ahy fa ny ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy izay holazaiko sy izay hotoriako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko arak'izay nolazain'ny ray tamiko. Ray masinao, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaona moa araka ny fahafantarantsika azy dia ny filazantsara voasoratra farany indrindra tamin'ireo 4 eo am-pelatanantsika. Satria izy no voasoratra farany indrindra dia azo lazaina ho nanatevina na nanampy izay voalaza teo aloha izy. Ary ny mibahana ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona dia fampianaram-ponoana. Fampianaram-ponoana mba hinoa ny olona fa Jesoa ilay mpamonjy. Mitantara ihany Jaona ny apahany amin'ny fahagagana tantarain'ny Lioka na Marka na Matio. Fa izay lava ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona dia fampianarana, toriteny, mampiorina ny olona ao amin'ny Jesoa. Dia amin'ity izay voalahatra ho mofinaina ity dia miseho amin'ny endrika anankiroa ny votoatin'ny toritenin'ny Jesoa izay tantarain'ny Jaona eto. Voalohany indrindra dia ny mahazava-dehibe atao hoe finoana mba hahatonga ny olona ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Raha ohatra ka mamaky ny eo ambony isika, 1:20 sy ny 2:20 dia hoy Jaona manao hoe maro tamin'ireo mpanapaka tao amin'ny sinagoga no nino an' Jesoa. Fa nefa no nitahotra ny fariseo sy nitahotra ny hoe fanindreo voaloka hialo amin'ny sinagoga izy. Betsaka ihany ny olona ny jiosy nino an' Jesoa, saingy noho ny enamaso, noho ny tahotra ho voaroko amin'ny sinagoga dia nisafidy ny tsy ino izy. Ary dia hoy ny filazan'ny Jaona azy manao hoe tia ny voninahitra avy amin'ny olona ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Dia ao aorianan'izay ataontsika hoe fahatsapana tia ny Jaona aseho amintsika manao hoe safidy ange ny finoana. Safidy ny finoana ary izay manakana ny olona tsy ho amin'ny finoana dia zavatra anankiroa. Voalohany dia mety ho vato misakana ny olona amin'ny finoana ny fibanjinana ny olona, ny tahotra ny olona, ny enatra olona. Enatra amin'ny lafiny hoe sao dia hoesoany ny olona, sao dia homezany olona, sao dia hiatahany ny olona, dia betsaka ny tsy mijoro, betsaka ny menatra. Any am-piasana any amin'ny toerana maro samihafa ny an-tsekoly any dia be dia be ny mandalo n'izany hoe tsy tia atao hoe kristiana, menatra ny atao hoe kristiana. Ary na dia amin'izao andro antsika izao dia mbola betsaka ny tsy na dia eto Madagasikara izay betsaka kristiana aza, mainka moa fa any amin'ny toerana tsy vitsy kristiana dia mbola betsaka ny olona ny hoe menatra ho kristiana, na ny miangona aza mitondra baiboly, tsa sy ny tahaka izany.
de mety ho vato misakana tokoa ny olombelona ahatonga atsika hisafidy ny tsy finoana mahatonga ny olona misafidy ny tsy finoana. Fa ny faharoa de zao ny fitiavana ny voninahitra avy amin'ny olona. Ny fitiavam-boninahitra avy amin'ny olona. Hay ny olona mety manome voninahitra koa saingy reny voninahitra omen'ny olona ireny raha tiatsika mihoatra no fitiavana voninahitran'Andriamanitra de tsy mitondra atsika ho amin'ny finoana. Dia taorianany zay fahatsapana tantarainy Jaona zay manao hoe zao tandremo tsara fa mety misy ny voasakana noho ny tahotrina ny olona noho ny fitiavam-boninahitra ka tsy tonga any amin'ny finoana. De taorianan'izay de niantso Jesoa de nanazava manao hoe iareo ange raha mino ahy dia tsy za ange ninonareo fa Andriamanitra. Zany hoe Jesoa zany laza manao hoe diso ianareo satria raha mino ahy nge ianareo de mino an'Andriamanitra. Jesoa zany milaza eto manao hoe ny finoanan'i Jesoa dia mitondra ny olona ho amin'ny finoanan'Andriamanitra. Fa reto olona reto nampisaraka ny Jesoa sy Andriamanitra. Jesoa nataony ho zavatra hafa mihitsy ary Andriamanitra de nataony ho zavatra hafa mihitsy. Fa hoy Jesoa manao hoe tsy zay no izy ka rehefa mino ahy nareo de mino an'Andriamanitra, rehefa mahita anareo de mahita an'Andriamanitra. Ohatsika manao hoe fampianaram-pinoana no ataony Jaona eto. De ny zavatra zay resahan'ny Jaona n'ity mofinainy ity zany de zao manao hoe mifidiana ny hino an Jesoa. Mifidiana ny hino an Jesoa. Fa izay mino an Jesoa de mino an'Andriamanitra. Izay mandray an Jesoa de mandray izay naniraka an Jesoa de Andriamanitra. Izay mankatoa ny tenin'i Jesoa de mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Io fifandraisan'i Jesoa sy Andriamanitra io no nampanano sarotra ny olona nanakatra azy. Satria hitany Jesoa tsotra mpandrafitra ny rainy lehibe tany amin'ny toerana tsotra tany Nazareta araka ny tenenin'ny Jaona, hitantsika any amin'ny Jaona toko 2 toko 7 ny hoe ny Natanaela sy Filipo no resaka de manao hoe taiza koa ny mbola nisy mpaminany, nisy olona mihaja, nisy olona ambony nivoaka tany Nazareta. De betsaka ny olona tsy nino an Jesoa. Betsaka ny olona tsy nino an Jesoa satria ny heverin'ny olona fa zany Andriamanitra zany raha zanak'Andriamanitra de be voninahitra. Mandeha amin'ny soavaly, matanjaka, miaingo tsara, mipetraka any amin'ny lapasoa. Fa tsy zay Jesoa. De sarotra tamin'ny olona ny nanaiky ny hoe zanak'Andriamanitra izy. Ary notondron'ny olona ho mpisandoka ary izy. Ravako malala raha ohatra ka ny safidy ny hoteraka tao amin'ny atranon'ny mpanjaka tao amin'ny lapasoa Jesoa de zao tsy voavonjitsika. Satria tsy naka ny toerantsika izy. Lasa tsy nanana fahafahana handray azy isika. Satria isika mpanota, ny toerantsika mpanota no nalainy Jesoa. Jesoa nanaiky ho mahantra. Jesoa nanaiky hitovy amintsika olombelona, hitafy ny maha olombelona, hitafy ny nofo ho atsika. Jesoa zany dia hoy Jaona manao hoe lay teny tonga nofo ary nofo mahantra tahaka atsika. Rehavako mifidiana ny finoana an Jesoa. Ny teolojiana maro dia betsaka no miteny manao hoe ny finoana de vocation. Zany hoe ny olona mino de antson'Andriamanitra. Ny olona mino dia Calvaire moa de manao zay indray manao hoe ny olona mino ange indraindray efa voalahatr'Andriamanitra ino e. Zay voalahatr'Andriamanitra ino ihany ny mino. Tsy de tena am'izay lafin'izay loatra fa nahoana de zao misy koa ny safidy ino sy tsy ino. Tena safidy koa ny finoana. Tahaky ny safidianana hoe za hanambara-baby maso ny finoko an Jesoa. Rehavako malala mifidiana ny ino an Jesoa tompo sy mpamonjy. Ary zay
nidika an'le teny hoe izay mino ahy de tsy izaho no nony fa zay naniraka. Izay nisafidy nino ahy de tsy izaho no inony fa zay naniraka fa Andriamanitra. Zay rehefa mirala ny tapany voalohany izay aseho an'ity mofinaina ity manao hoe fampianara-ponona tiany Jaona ho takaritsika raha mitantara ny tantaran'i Jesoa de ny hoe mampirisika atsika hiditra ao anatin'ny finoan'i Jesoa, handray ny finoan'i Jesoa, tsy hisafidy ny tahotra, tsy hisafidy ny henatra, tsy hisafidy ny voninahitra zao tontolo zao fa hisafidy ny finoana. Fa ny faharoa izay ampianarin'ny Jaona tokoa rehefa malala de momba ny ataontsika hoe ny fitsarana. Andiny fa fito ambin'ny folo. Ho Jesoa, izaho tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara izao tontolo zao aho fa hamonjy izao tontolo zao. Raha tonga hitsara moa Jesoa de inona ny tranga? Raha tonga mitsara Jesoa dia tsisy olona voavonjina ray ara satria efa vita ny fitsarana. Raha tonga Jesoa tamin'ny Krismasy ka hitsara izy de am'izay fotoan'izay rehefa vita ny fitsarana de fantatsika fa fanamelohana ny ao ambadika. Ao ambadiky ny fitsarana de fanamelohana. Rehefa mivoaka ny didy de fampiarana ny didy zany. Zay no ambadiky ny fitsarana. Ka raha tonga Jesoa tamin'ny Krismasy ny tsara de mivoaka zany ny didy. Kanefa Jesoa tonga teto am'izao tontolo zao ho Paoly. Raha tonga teto am'izao tontolo zao Jesoa de zao ny zavatra nyvatan'ny Jesoa teto de olona tsy mino. Izao tontolo zao tsy mino. Hoy Paoly amin'ny Romanina manao hoe fa efa samy nania avokoa izy rehetra. Noho zany raha tonga hitsara Jesoa de zao tonga manameloko izy zany, tonga ho fanamelohana izy zany, tonga hanambara fanamelohana izy zany hoe enao tsy nino, enao tsy nandray, enao diso, enao meloka. De hoy Jesoa, tsy zay nantondihako Jesoa, tsy zay nantondihako Jesoa fa ny antondihako de hamonjy izao tontolo zao, hamonjy izao tontolo zao. Ary eo ny mahatonga ny hoe tsy mitombona loatra ilay teny hoe notsongaina manokana ny finoana. Zay olona iny dia nofidina manokana. Fa eo Jesoa de miteny manao hoe izao tontolo zao mihitsy ny tian'ny tompo vonjena. Izao tontolo zao tsy misy akanavaka. Izao tontolo zao tsy misy navahana. Tonga ho Jesoa hamonjy izao tontolo zao. Dikan'izany izao tontolo zao ny tao amin'ny tompo hisafidy ny finoana. Azay mahatonga ny teny manao hoe mamaky an' Jesoa de tsy fitsarana fa ny mamaky an' Jesoa famonjena. Tonga Jesoa mamonjy izy aloha. Izay mino de tafiditra ao anatiny zany mandrakizay tenenin' Jesoa zany, zany fiainana mandrakizay zany. Fa izay tsy mino kosa dia ny tenin'Andriamanitra na ny toro-tenin'i Jesoa no hitsara azy amin'ny andro farany. Levako malala isy ny fitsaran'Andriamanitra. Misy ny famonjen'Andriamanitra. Fa inona ny lasa aloha? Ny famonjena ny lasa aloha. Ary eo aorianan'ny famonjena ny fitsarana. Zay misafidy mino voavonjy izy. Izay misafidy tsy mino de zao ny tenin'Andriamanitra zay efa reny, ny teny zay efa nolazaiko Jesoa, iny no mitsara. Raha piahana revako malala amin'ny fiaina kristianina ary, izany fampianaram-pona lalina resahan'ny Jaona zany manao hoe isy ny fitsaran'Andriamanitra. Na mino ny olona na tsy mino ny olona isy ny fitsaran'Andriamanitra hoy Jesoa. Ary ny fitaovana zay hitsarana azy de zao ny tenin'Andriamanitra, ny toro-teny nataon'i Jesoa. Dia inona ry avako malala ny zavatra azontsika ampiarina am'izany zavatra tenenin'ny Jaona lava de lava zany am'ty toko faharoa ambin'ny folo ity. Zavatra roa lehibe ry avako malala. Ny voalohany de zao manana fiainam-bavaka. Manana fiainam-bavaka. Ny vavaka no fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny vavaka no mikolo ny finoantsika amin'Andriamanitra. Manana fiainam-bavaka.
Rehefa miteny hoe fiainam-bavaka de tsy lay amy lafiny hoe manisa tahaka ny amin'ny vavahana silamo hoe indimy azay mivavaka, intsify azay mivavaka, indroa amby folo azay mivavaka, tsy zay loatra. Fa rehefa miteny tsika fiainam-bavaka de zao fiainam-pinono zany. Fiainam-pinono no atao hoe fiainam-bavaka. Mino ianao zany fa ny Andriamanitrao de tia anao. Ny Andriamanitrao dia efa namonjy anao tamin'ny alalan'i Jesosy zanaka. Ka na inona fahasarotan-javatra lalovanao, na inona fitahim-pahasoavana eo amin'ny fiainanao de zao manana finoana sy fiainam-bavaka ianao. Ao anatinao ary ve ny fahatokinan'Andriamanitra amin'ny fiainana? Moa ve ianao resy lahatra fa lay Jesosy zanak'Andriamanitra io de ao anatinao, ao anatin'ny tokantranonao, manamarina anao, tianao, miandry apetranonao azy. Araka ny toy ny tenin'ny Apokalipsy 3 manao hoe za nge efa mitsangana eo am-baravarany, miandro ny hovoainao ange ahy, miandro ny hisafidiananao ny ino. No zany de manana fiainam-bavaka. Ny dikany hoe mamono varavaran'ny fo hidiran'i Jesosy de manana fiainam-bavaka. Fa ny lafiny pratika faharoa afaka malala izay ampiarana ity tenin'Andriamanitra ity de manana koa fiainana mamaky soratra masina. Eto Jesosy de manafatra mandinina 7:7 ny hoe zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Fiainam-bavaka sy fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Zay no ampiarana eo andininy vitsivitsy io hoe manana fiainam-pinoana ianao, mino ianao fa isy ny fitsarana, mino ianao fa tonga Jesosy namonjy ianao. Inona naterak'izay eo amin'ny fiainanao? Fitiavanao ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no sakafo ny finoana. Romanina 10 miteny hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Ny fiainam-bavaka dia ateraky ny toriteny. Ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia tsinona kosa ao amin'ny soratra masina. No zany de afaka malala de zao. Mazotoa mamaky soratra masina. Mazotoa mamaky soratra masina. Tsy voatery ange hoe marina fa tena mafy be ange le izy. Boky be ove ho voavaky, baiboly ove ho voavaky. Marina tokoa fa lehibe matevina amin'ny baiboly. Fa nga moa Jesosy ny teny amin'ny hoe vakeo anatin'ny ray andro, fa nga Jesosy ny teny hoe vakeo anatin'ny herinandro io, fa mamaky baiboly. Tsy name fitsipika manokana fa hoe mamita toko 3 isan'andro, mamita toko 5 isan'andro. Fa ny zava-dehibe de ny hoe mamaky baiboly ianao isan'andro. Na andininy 2, 3, 5 tsy maninona. Tsy maninona raha zay ara ny vitanao. Fa izao ataovy zava-dehibe ny famakina ny soratra masina. Raha ohatra ka mety ka izy ange tsy azo hoe zava-panahy ange io hoe. Mety misy fotoana tsy azonao, tsy zay rehetra vakinao ange akory de azonao e fantatrao zany. Fa izay io vakinao io de zao soratra masina io. Ary io vakinao io de mipetraka ao anatin'ny lohanao sy ao anatin'ny fonao ao. Ary amin'ny fotoana tsy eritreretanao azy de miverina io tenin'Andriamanitra io. Miteny hoe taiza moa no nahitako an'izay andiny soratra masina zay, oviana moa no namakiko an'izay, ohatrany efa hitako tary zay. Ny dikan'izany aza mametraka olana amin'ny hoe tsy azo na azo. Fa vakio le tenin'Andriamanitra, andininy anakiroa de vakio. Andininy anankitelo vakio fa tsy maninona ampy zay. Fa manana fifehezan-tena hoe miresaka amin'Andriamanitra. Andriamanitra miteny amiko amin'ny alalan'ny teniny, za kosa miteny amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Zay ihany io. Miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina, ary ianao kosa miteny amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. De mifandray tsara ianareo. Ny olona mivavaka fa tsy ampy tenin'Andriamanitra de zao faly angataka sy hitaraina amin'Andriamanitra fa tsy voninahitra toromarika avy amin'Andriamanitra. Ny olona indray zay tia mamaky ny soratra masina kanefa tsy manana fiainam-bavaka de zao lasa manjary tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy manana zavatra angatahana, tsy manana zavatra irina, tsy manana zavatra tokony hisaorana, tsy manana zavatra tokony hideran'Andriamanitra. Noho izany de zao tahaka n'iny pedala bisikileta iny. Ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina, ary antsika kosa miteny amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, ary amin'izay ihany. Zay ihany. Tsika tsy mangataka amin'Andriamanitra hoe miteny iny amin'Andriamanitra raha mijery an'io hazo be io de atao vitako amin'io hazo be io ny tarehinao, na rehefa mijery ny lanitra de atao vitako eo ny volombavanao, na rehefa mijery ny tany de atao vitako amin'ny tany io ny sarinao sanatria.
tsika tsy mangataka amin'Andriamanitra itenenan'Andriamanitra amin'ny zavatra ohatran'izany amin'ny alàna fahitana tahaka zany misy olona mety misy olona itenen'Andriamanitra amin'ny zavatra ohatr'izany mety pitranga zany fa itsika raha de zao ny akapobeny de zao miteny amintsika amin'ny alalan'io soratra io Andriamanitra amin'ny alalan'io tenin'io Andriamanitra manana aza fiainam-bavaka de fidio ny aina ny tenin'Andriamanitra hamaky ny tenin'Andriamanitra fidio ny finoana de mivonona hiatrika an'Andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro de tsy atahoranao ny fitsaranao avy satria efa nohamarin'ny tompo ianao ivavaka sika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny hafatrao zay manentana anay hifidy ny finoana manentana anay hifidy ny ino anao Jesoa tompo sy mpamonjy manentana anay koa hatsiaro fa isy ny fitsarana amin'ny ho avy saingy zay kosa efa nohamarinina efa nohamasinina efa nodiovo ny ranao ka dia marina eo anatrehanao tao aminao zay apiatra ny finoanay sy ny fahatokinay ianao anjary fiainam-bavaka anjary fiainona ny teninao misaotra tompo de mivavak'izay ho an'ireo havanay azo pahoriana ho an'ireo manana olana ho an'ireo rava fananana vokatry ny rivo-doza de mivavak'izay tompo manapy azy reny ianao amin'ny fanamboarana amin'ny simba misaotra anao fa ny ainy vavaka ianao saingy tsapany kosa tompo fananako tam'ireo tany amin'ny toerana maro tany amorontsiraka tany amin'ny faritra sasany ny fahasimbana de ianao Andriamanitra tsy mampitondra ny tsy zaka de ampahirezo izy reny tompo ianao no nampy azy reny amin'ny fanarenana ny simba de mivavak'izay tompo iarovanao ny tanindrazana hatrany fa Andriamanitra tiany Madagasikara ianao tia ny tanindrazana ianao talao aminao koa zay tompo ho an'izao tontolo zao ampahirezo ny mpino isam-batan'olona ampahirezo ny fiangonana afana fo amin'ny fitoriana ny filazantsara satria maty ho an'izao tontolo zao ianao te hitaona an'izao tontolo zao ao aminao ianao ary sitrakao ny ahavovonjy ny olona rehetra fandaharanao ny ahavovonjy ny olona rehetra de ampahirezo ary tompoan'ny fiangonanao hitory ampitiavana sy ampaharetana ny filazantsara de mametraka ny fiainanay isan'andro ampelantananao zay tompo ataovy miorona amin'ny fiainam-bavaka ataovy tianao zahay ome fahalebem-panasy fitiavana amin'ny fiainana isan'andro misaotra Jesoa noho ny famindramponao amen